Atolotry ny radio plus ho anao mandritra ity herinandro ity. Zanak'imopely tantara mitohy nosoratan'ny Ajara Andriamanarimanana. Ramsey Tadanta, Tolotra Randrianarsan, Ajara Andry miaraka amin'ny Saribitsy Stila, Priska Rakotoarimanana ary Iandra Manatsono na ny miaina ny tantara. Nandra ifeo Nathan ny kirakira sy nanatotosy Ajara Andry. andro voalohany. Mba saika misy resaka kely tiako atao aminao ry dada raha mba manana fotoana kely ianao. Eny tsy hoe kely moa zany fa somary resaka lavalava ihany. Eny ary ka andraso vetivety ary aloha ahoriko reto asako reto. Nefa sao dia mbola sahirany dada raha izany ko. Tsy maninona rysia sady mba mahakaina kely koa ako. Ka eto ary ny resaka se meno a. Tsy izany ry dada fa efa mba hitanao ihany ngamba zao hoe efa mba mandeha tsara ny stazy ataoko. Efa nanome toky aho koa le tompon'ny orinasa fa ho raisy ny asa ao amin'ny avy hatrano ny rehefa tapitra ny rovolana. Zany ary dia andray ny asako avy hatrano mpiasa raikitra amin'izany. Efa fantatra any ka fa inona nefa ny tiany sy atongavany. Zao mieritreritra izay sy lalatiana fa mety ngamba raha manao dingana amin'izay zay. Efa maromaro ihany mantsy izay taona ny arahana izay samy tsy te hifanala baraka ny ray aman-dreniny koa izay sady voatra menatra ny mamany lalatiana koa ary ny tena marina. Marina tsy diso daholo aloha zany lazainy se zany ary misaotra anareo ary amin'izany fanomezam-boninahitra ny ray aman-dreny ohatr' izany saingy ahoana ry dada misy antony tsy mamety an'izany nga sa aza tapahany se aloha tsy hoe misy antony tsy mampety azy akory fa mba te hisarika ny sainy se ihany efa ela mantsy ty resaka ty no saika lazaiko an'se fa androany ngamba voatonga ny fotoana amborako azy. Fa misy inona ry dada? Asa raha tadidiny se tsara ry jona fa tsy zanako naterako se ary tsy mamofo tamandry aho fa teny amin'ny toerana fanaripako se nraisiko ndray alahady maraina 20 taona lasa zay. Tsaroko tsara zany ry dada ary tsy voafafa mandrakizay atao tsaiko. Ianao ny raisiko efa ho raiko sy ho nahitako masoandro na dia nanangana fotsiny ary. Fa aza adiny koa nefa ry jona fa efa narary mafy ary saika efa nafoky mihitsy tamin'izany andro zany. Ambarako amin'se ary ankehitriny fa raha tsy perinarsisy izay olona ray nalefa n'Andriamanitra monjy atsika dia efa tsy tetỳ tany tsontsika ohatr'izay. Mbola izy ihany koa no nanampy nitaiza sy nanomeny izay rehetra nilayntsika nandritra ny fitaizana se. Tsy nirarahany izay lany rehetra teo am-pelantanana izy fa izay atafita sy olombanina se ohatr'izao ny tanjony. Rehefa sitrana somatsara se tamin'izany dia nangataka lalana tamiko izy mba anaovana batemy an'se ary ampidirana an'se tao amin'ny sekoly iray ny adidiny. Izy daholo nanomboka teo no niantoka an'se sy ny fiainan'se mandrakity ny androany. Iny fa na dia iny sakafo voanohaniny se tamin'ny atoandro teo iny aza. Zany very dada? Dia maninona tsy nilazainy dada mihitsy zany hatramin'izay ka? Dia aiza koa zao zany Père Narcisse moa izy teo?
De inona ny idiran'izany amin'ny resantsika teo? Any izy ihany ka mitondra fiangonana any ambanivohitra Sainte Marie any Père Narcisse. Ay, Somary efa lehibe ihany izy amin'izao satria efa mananika ny 100 taonany. Nandrara mafy izy tsy lazako anse amin'izany mihitsy raha tsy tonga ny fotoana anapahanse hevitra de ny androany zany. eno ay, ka inona ary ny idiran'izany amin'ny resaka teo ka? Zao manatsafidy amin'ny lalana roa mazava tsara se eto ry Jona. Ary safidy iankinan'ny fiainany se tanteraka. Nanafatra mantsy Père Narcisse talohan'ny nandehanany tamin'ny herintaona fa raha ny fanireny sy ny batiny de hiditra amin'ny fiainan'ny religiozy se ary ilovoka andimby azy any aoriana any. Maninona tsara ry dada? Tsy manataranaka mantsony izy. Ny fianakaviany koa tsy mba nisy nanaraka ny diany. De za ve zany ry dada no... Afatra ihany reny napetrany tamiko ary tsy manery anse izy. Fanirinany azy ary valim-pitiavana sy valim-babena tokana ny angatahany amin'se. Fa tsy fantatry dada ve sa hodiny dada tsy hita ny fiarahana isy lalatiana efa roa taona zao de ataoko ahoana koa ny saraka amin'ny tapoka amin'izao fa hoe andehanao mopera? Tsy vitako zany ry dada, efa lalipaka loatra ny fankatiavanay sady sarotra amin'ny lalatiana ny andray an'izany ho marina ry dada. Eny ka zange ho ary Jona tsy manery anse ary Père Narcisse koa namela anse isafidy malalaka tsara. Anjara anse ny sisy ny tiako amafisina anse fotsiny de tsy olona toy izao se raha tsy izy. Zany ny taiza sy ny kolokolo fotsiny ihany. Aza omena tsiny re Tsy manome tsiny anao ary dada. Tsy azoko fotsiny hoe naninona no zao zany vao nolazaina. Ahoana koa ny fahavononako amin'izany ka? Sady antso ny hery dady reny fa tsy hoe ataotao fotsiny amin'izao Fantatra re zany fa ny alina ngamba no amaly moramora n'izany fanontaniany se zany ao an-tsainy se ao mandehana aloha matory de ho hitantsika eo rehefa maraina. Ny angatahako fotsiny de aza mbola milaza ninina amin'ny lalatiana aloha raha tsy efa mandray fanapahan-kevitra se. Tena mitsirepirepy mila tsy ahazaka tena zany. Marina tsy enjera fotsiny any am-piasana any nefa tsy maintsy niarina tao am-pandriana tao ihany raha nataoko ny compte de ngamba adinindrono natoriko alina. Ny alina mitondra fisainana hozy le fitenenana nefa za ty tsy nahita izay tokony ho ataoko akory. La ny andro tamin'ny fieritreretana mety anjohan'ilay olo tiako raha anaraka izay nolazainy dada. Ny vandravandra fotsiny koa nandinika ny fahadisom-panantenana izany Père Narcisse zany raha mare hoe nanambady fa tsy natanteraka an'izay mba faniriana. De andalo any amin'ny lalatiana aloha zaka. Ohatra ny te hahita be azy azy zany. Efa avy any mahita an'izay fanapahan-kevitra. Tsy hita ninina aminy fa aleo dia niaina tsara aloha. Mino fa ho tratrako ihany izy ka mbola tsy lasa izy izay. Sady vao amin'ny enina sasany izao. Jona, manahoana ianao? Ary to riraka be nge izany fijeriko anao zany Salama tsara lalatiana. Saingy salama vatana saingy tsy dia salama saina loatra. Tsy salama saina? Mitady ho lasa dala ve? Aiza kosa tsy zany fa misy zavatra manahira-tsaina kely azy fotsiny. Ary mandrosoka? Inona ny janon'ny eo tokonany eo? Androso tokoa fa tsy aritrelana dia izany azy. Mbola be dia be ny zavatra tsy maintsy ho ataoko. Ai, dia fotoana kely ho anahy koa ve dia tsy fonao Teninao amin'izay raha izay tsy mampitombina ny sainao sao dia mba afaka vahako ihany.
sady toa milentika be mihitsy ngeza masonao zany fa misina ry Jona. Inona re no lazaiko an'ity olo tiako ty tsy te handainga aminao anefa andratra anao koa ny ilazako ny marina. Aleko aloha tsy miteny inona ka mety apety zavatra angam'izay. Jona, misy inona ho tsisy inona re nametrahany lehibenay asa somary sarotra izay fotsiny aho dia manahirana kely amin'ny mitrety anazy zany. lasa tsy nahitako toro mihitsy alina dia izay ny antony mahajambena ny toromaso anahy io. Ka maninona raha tenenina azy zany ka na dia efa mandray asa fenao zangenao amin'izao dia mety tsy hoaraka ao tanteraka le izy. Tsy maintsy miezaka ary Lalatiana hanaporifoky ny fahaizako aminy koa mantsy izany. Fa aleo amin'izay andeha hitsidika sy hijery kely anao fotsiny nandalovako maraina taty. Indray ary mandeha ihany sao dia taro koa ianao ary aza manao reraka be loatra moa zany eny ake aleo andeha fa raha riva raha manam-potoana dia mandalo aty aminao ihany. Velomy Lalatiana. Ary inona koa ty manao velomy ty mandalova ty raha riva ka zany eno raha misy fotoana dia mitsorika ty ihany. Fa inona koa ary zany mahazo androna zany ohatry ny tsy mbola nahita azy ohatry niny mihitsy hatramin'izay nirahana izay no fehino amin'ny mahaferia zany raha saika namelany mihitsy ny tanako dia ho sanatry ve ka misy zavatra feniny ihany koa izay nefa efa mifanodiana fa tsy fanafy nininina mihitsy sa ve dia tena zany asany ampiasany zany mihitsy mandreraka azy ohatra niny izy koa moa ry maika be sahalany ninonako na ny resaka nataony tamin'ny dadany raha tsy nisy ny lazainy akory. Aleo fa raha rifa zany teo ary andeha hiomana amin'izay aloha fa sao tareto koa. Mialatsiny aminao ary Lalatiana tsy fidinao any ny tantaran'izany rehetra izany tamin'ny Jona. Finna nefa ny tsy nitenenanao an'izany fony izay mbola tsy mifankahita na velanao fandray am-poso ny famboraka fitiavana izay vao nivakianao taminy izany. Ka efa nilazaiko anao teo fa sarobidy loatra taminay ho amperi Narsisy ary ny feperany tsara tsy ilazan'izany amin'ny Jona raha tsy tonga ny fotoanany. Dia sitraka ao ve zany izao ny hanalatra ny fotony fitiavana amin'ny toetra omponay aleonao zany mijery ny fifankatiavanay rava toy izay ampanadino an'izany resaka moperana navitra anareo zany sao dia mba tsy rariny kosa ary dadan'ny Jona. Azafady aloha ry Lalatiana tsy nanery an'i Jona mihitsy ary nandeha tamin'ny safidi-pony izy mbola nametraka tsara taminy ary aho hoe eritrereto tsara izay fanapahan-kevitra ho raisin'izay fa hiankina amin'io no avin'ny seray manontolo ka ataoko angamba fa tsy tokony andraikitra amin'izay lalana ny raisiny tsony raha azoko tsara zany dia nanasa tanina tamin'izay mety ho pitsony zanakao ianao. Kosa indrindra moa fa nanapahanao tarangana fitiavana efa nitsiry sy nandrombony. Tsy nanasa tanana velively aho nampafantatra azy ny zava-misy sy ny famonjena ny min'Andriamanitra anay fotsiny dia izay anjara ny sisa. Ka tsy nisy lanjany taminao mihitsy izany ao fiarahanay eny fa na dia efa fantatrao aza fa nieritreritra ny roso midingana tokony ataonay izay. Lalatiana aza manome tsiny anary ianao zanako nge Jona ary nazahany mba malahelo azy kosa inge izay moa ny antsoko tsy afaka hanohitra n'izay tendrin'Andriamanitra tsika. Diso ianao ry ngara Marsely na inona fialanao dia nanolo-baty mafana ny zanakao ianao fantatro. Moramora ihany ianao ry Lalatiana tsy zazakely ohatranao akory ka ho tevatevainao sy ho anarinao amin'izay tokony hitondrako ny zanako. Sanatry tsy nanevatevanao mihitsy afa niezaka nanazava ny sainao fotsiny ka tsy misy tokony ho azavainao ny saiko olon-dehibe mahafantatra ny tokony ataoko ary tsy ianao voaray ranonorana io no ananatra amin'ny fiainako. Eny ary saingy mamela ianao ilaza fa zanakao iny ry ngara Marsely ary tsy manana koatra n'iny ianao mba efa ny sainao moa hoe tsy hanataranaka mandrakizay zany ianao. Mbola betsaka ny tantaran'ny Jona tsy fantatrao ry Lalatiana ary mino fa mbola voasombotsombony tamin'ny 20 taona ny aina no vao nilazainy ianao. Marina zany za koa ngamba ny adala
aleo andefa misaotra anao napitan'ny afatra rehetra napetrany saika tsy ino ihany anefa lehilahy lehibe ohatranao zao ve moa dia avita andainga amiko tsy misy antony tokony andaingaiko aminao ry Lalatina ny alaheloko anao ary ny tsy nanafenako ninina taminao mba tsy ampirorosainanareo mianaka dia iny ny taratasy napetrana saika ho ateriny tany aminao iny nefa tsy vita noho ny atrika ny ranomasinao ka naleo ny napetraka tamiko andray ry Jona dia vitanao tokoa ve zany vato mbola tsy tonga ihany ary le zanako izy koa moa tsy nanafatra hoe amin'ny firy no miravako sa mety lasany amin'ny Jona angamba fa mba mifankatia kosa aloha izy roa reny zany raha mifankafohy mihitsy aiza rangako mila isan'andro miona foana Lalatina ary moa tsy mahavitinina mihitsy raha tsy mahita azy ao anatin'ny herinandro soa ihany fa mba zaza tsara taiza sy mba olona azo itikisana ihany Jonaka sady mafantatra tsara koa ny drainy aleo fonosika eto fotsiny ty sakafony tika mino fa tsy angatsiaka ty mandra-patongany ezaka makiboky eto ihany aloha mba endrasako azy nefa neza hoe fa mifitro sasany zay kosa ka izy ngamba izay miditra vavahady izay Lalatino ianao nga zany ndry ary to tsy mamaly Lalatina ohatray fa maninona ny tsy mamaly ary naninona ny taraiky be ianao Lalatina fa naninona ianao izany ry nena zavantranga saika tsy nahita izay tanombako mifoka tao an-trandro ry Jona dia izany koa ny antony nataraiky anahy be ohatr'izao vao tafody andrikako dia sahan'le Jona iny ve ny nandao andry tena tsy napoziko avitan'izany ny tovolahy mahalemy paika kely iny dia tsy mba niteny mivadiny taty amindry koa ve izy tsy vitanao n'izany izay koa ngamba nitakatry ny saina ry neny izay fantany fa mety atsara no aviny ka tsy nisy akoatra ny taratasy iny izany mba navelany ho andry tsy nisy akoatra ny ty hony saingy tsy tiako vakiana akory fa mandratra ny foko fotsiny ka na zany azy somba tokony hosokafana ihany akika na dia hoe ahafantarantsika an'izay tanina le amin'ny fotsiny ihany azy tsy te hafantatra akory izay nisoratany ao sady marary be koa zany ao lohako ka sao dia alaiko ary aloha ny sakafondry sady ohatrany ndreraka be nge fijeriko andry izany mino fa mbola tsy ny sakafo kory izao ndry io oko zao ry neny tsy te hinana raha nomena raha hitsangana ihany ianao tsy aleo ve re tsy misakafo na kely ihany aza sao dia tsy mety amin'ny fahasalamandringa zany lehilahy efa tsy ho antenana tsony iny nitotoko batavy rano ny tia neny koa zany efa hoe tsy te hinana aho ary aleo atoroka reraka zany eny arika aleo fa karaha misotrondre zany aloha mampalahelo aty izy zanako efa nanankina ny fony tamin'ilay olona ray iny nefa dia navelany tamin'izao fotsiny izy koa moa tsy mba nafantatra akoatra ny Jona iny ka eny mety mbola tsy anjara angamba ny endry zareo matoa tsy tanteraka fa ny ampanaiky an'ny Latina an'izay zao no sarotrako
tsy maintsy ezaka nefa nampy azy tsy hahavelako amin'ny fo amin'izao ny zanako. Mieritreritra hoe afaka ny anapaka ny fiainana mianaka zany aneka tsisy sady tsy misy tokony hidirany amin'izany koa nge rehefa nisaraka izy Jona dia tokony hatsapa hoe tapaka tarangana any amin'izy roa marina fa hoe mifankatiry zareo saingy tsy izay ny sitrapon'Andriamanitra ary tokony hanaiky an'izany izy raha tena tiany Jona. Manahirana ny saiko fotsiny izao dia hoe inona ary ny resaka nataony Jona any anatin'iny taratasy navelany ho azy ny adalako moa tsy nanokatra an'ilay izy inko nefa azoko natao tsara ny namaky an'izay tao anatiny iny ny alohany nanomezako azy any lalatiny. Efa vita zany ny tokony hamerana azy tsy hanadala ny Jona ntsony zao ny masomo mino mantsy fa tsy maintsy mbola andrebireby azy ihany ka la ratsy ataoko tsisy mpanelingely ny fiainanjanako amin'ny maharely jozy azy ary hanampy azy amin'ny heriko rehetra mba halasa azy ho pretra. Matokino Père Narcisse fa tsy maintsy tanterako izay rehetra ny aniainako taminao a. Zanako tamana tsara ianao somary ambanivohitra mantsy aty amintsika tiako. Tamana tsara mo Pera fa nana mahafinaritra be ohatr'izao ve dia akaleo e. Ka mety efa zatra tany Antananarivo tany ange ianao e dia izay fotsiny no mampiay ahy fa rehefa tamana azy vonona ianao dia izay ny ilaiko ka. Izay mihitsy tena vonona mo Pera ary mino fa tsy avy amin'ny tompo mihitsy izao fanapa-kevitra izao. Zany tsara kosa zaniko fa hono ahoana izay mo Pera? Mba te fantatra tsara ny fiainanao azy ary Jona nandritra izay taona maro tsy niaonako taminareo mianaka izay tiako tantarainao daholo ny fifandraisanareo mianaka sy ny fivelomanareo. Ka mety ho lavalava ihany raha izany rehetra izany no tianao fantatra mo Pera? Tsy aleo ve manokana fotoana hafa mihitsy? Eny ary raha mety ary dia vonjeo amin'ny birao ako rehefa vita ny lamesa hariva afaka mivalapatra tsara tsika amin'izay koa. Eny ary mo Pera tonga ny birao anao azy zany raha riva misaotra frère Jona. Raha mba fantatrao tokoa mantsy mo Pera ny any anatiko any nefa mahazo mahatoky ianao fa tsy maintsy ho resiko izany rehefa ao anatin'ny fianarana sy ny fahamatorana sady efa tokony tsy ho tsaroko tsony nge zany efa pejy hafa mihitsy izao no tokony anoratako ny tantaram-piainako indray fa mba nanahoana marina ary izay lalatiana any mety mbola mahatsara ihany ve na dia efa herinandro nanokana tena tia tany lavitra ty ary matsy dia mbola tsy mety voafafa atao tsaiko foana ny sarina. Aleo aloha mamonjy ny réfectoire amin'izay ka fa ariana eto fotsiny. Tiatseny zanka zany na maratsy mifanitsakitro mihitsy izay vao tsaharoko moa larobe androaniko sady tena tery tsy so diaviny tongotra mihitsy nge izy zany mandona fotsiny le rangaty mba mijereva raha misefa olona mifanina aminao zao ve dia tsy hitanao fa miala tsiny le raha matova tsy hitako ianao mifanesika be koa le olonako avo manitsaka ve ianao vao manao azafady
Mahasositra. Ndry fa ay ve ngara Marcel ty e? Raha matora miala manao zato izy tena azafady aloha tamin'ilay voatonako teo ika efa vitanao moa izay nataonaoko. Iza koa moa malina raha fananinao mihitsy ilay teo iny e. Iza kosa raha matora mialy sendrany tsy napozina nge za teo e. Tratrako ty androany ary ataoko maivana ohatry ny volona koa ty androany fa andraso kely. Inona koa fa tsy efa zatra manivaiva olo loatra izany ve moa nareo e? Ary zany koa ngamba nefa nampianarinao an'iny zanakao iny. Aza mpifandraisina amin'ny resaka hafa kosa re zany raha matora mialy hita f'izany e. Sady fitiavana ankizy nge reny e. Fity tsiraikitra hono ka tsy tokony haratsy fihavanana. Fa ny fampambaraka ny zanako sy ny ratraponà velan'iny zanako tsy matao tody iny moa zany vitavita amin'izao fotsiny. Azafady kosa aloha ngara Marcel Ohatra fa inona ny fahadisony amin'izany e? Tsy anjara zany ny azo roa matotsy tanteraka. Diso ny zanakao raha ngaty niaraka tamin'ny Lalatina. Nandritra ny roa taona be izao dia avy eo na miala azy fotsiny. Izao ilay zanako maty fosa amin'ny manodidina sy mitady ho lany zara mihitsy. Raha matora mialy fa lasa dala ve ianao e? Ohatran'ireny fanambadian'ny tanora rehetra tsiraikitra ireny zany ko. Misy ary efa mijajiry eny ambony alitara vao mahafantatra hoe tsy ho avy le nikasa hakavady azoko. Dia mahafalinareo tokoa moa zany e. Tsy napozika ny zanakao iny raha Marcel navita an'izao tamin'ny zanako Ahoana e? Tsarovy nefa fa nitodi-patiny tsy misy fa raha nitodi-pity kosa atsoka isan'andro mihitsy mba hiatra amin'iny zanakao iny ary tsy misy atakandro. Tsy anala barabatana iady atsena aminao eto raha mialy Mitiako teneninanao fotsiny dia hoe safidy ny nataony zanako ary izy rery ihany ny afaka manazava an'izay tao an-tsainy. Ka aiza ny ahitana anazy raha ngaty izay tany nafa-tsiny ary tsy fantatry ilay zanako koa hoe aiza. Vavy sady zany ange manam-borofo fa kanosa ny zanakao e. Ary efa vonina hitsoaka ny Lalatina mihitsy angamba. Zay fandraisanao azy andra tsy maninona raha miala izay no marina. Ary tsy efa nisoratany tamin'ny taratasy nomeny an'ny Lalatina tany ve moa ny toerana misy an'i Jonay e? Za koa tia nohatra ny tabatabaina ety an-tsena etiako. Dia ndana koa mandeha ihany e. Ary ataovy tonga tsara ny ampotsofin'ny zanakao fa tsy miraraha an'izany hono hoe Lalatina hoe. Ary matatesa mitodi-pity hatraminao tsy ho ela hono hoe. Ny tena marina koa tsy mendrika novinatiko zany ny zanakao e. Inona? Sady raha zany vavanao zany tsy nanenenako ny tsy nampanambady an'i Jona tamin'ny zanakao vavy. Ndray zany vavan'ny lera ngaty. Ny zanakao manao tsy mety indray zany nomenao rariny. Ho hitanao kely fa manao sotratra ny aloka mihitsy mantsy ianao. Tsy raharahako raha matotia. Ary aleo andefa tsy hitako mihitsy koa izay janonako resako amin'izay vehivavy tsisy fotony ohatry izao. Lasa mandeha any e. Manina raha ny lalan'eny fotsiny no nizoriny. Ka nandreraka any valiteniny akia. Sady efa ela koa ny andrasako an'iny Marcel iny e. Rehefa tsy mataizany zanany izy dia aleo itenenako azy. Aza mety asaina amin'izany ary neny tsy ho tapany eny ihany ve zavatra nataony rehefa niorina any. Ka izy le makarary andre ohatr'izao mihitsy any ery Lalatina ny tena tsy zakako e. Jerenge tindry e. Manora noho ireny taola katsaka mananainy ireny. Ka namankarary anarany ery neny tsy tokony ianao an'izany ianao e. Resaka efa vita izany. Efa nandray fanapahan-keviny Jonata izay. Aleo ivalonany. Ka aza miasa saina amin'ny tsony ary e. Aleo izy ho any amin'izay tany mahafaty anazy ihany. Endre efa tsy mirarano momba azy tsony raha mba fantatrao mantsy ry neny fa tsy mahavita tsy mandefa nieritreritra any amin'ny Jonata ny rora kory ary ty za. Tsy mety afaka tompoko ny fitiavany sy ny tambitambiny. Indrindra moa fa rehefa handeferany kely izay toetra tena tsy hafozako an'ilay olo tiako mihitsy. Saingy indrisy Fambabata ho any aloha kely Lalatina dia tsy reto azafady. Aleo ampidinina ny natsimy be any reto fa hitsiko veta raha hitsy dia efa ampianako banako an'reto lamba farany reto. Sady hiditra netrana aloha za fa mamy loatra koa izy zany ka. Kay maty Ndry fa manino ny tindry e?
tonga dia mitilefika tampoka fotsiny eo. Maty ary neny misy manindrina be mihitsy ato amin'ny kiboko ato. Kay fa maninona e Lalatiana, jereo nge raha tsy naratra ny sandrindrisy ny tongotry indri ka tsy fantako fa ohatran'ny fanina be zany fotsiny misy rivotra zay na mihetsika indray na reto mbavonindry io. Tsy haiko ry neny marary ohatran'ny olan'izany tsy naiko ka sakambino ary aloha dia andao any an-tranontsika e. Maty ary neny ao ny tena amiko indri zay ao mamindra moramora. Ay ve mba nizotra tsara ohatr'izany ny fiainanareo mianaka tao e. Mahafinaritra kosa izanyko. Olona mahay mifandraisa mitaizany zanany tsara nge mopera raha ingara Marsely sady za koa rehefa nahafantatra ny marina rehetra momba dia niezaka ny amaly fitisy valibabena azy tamin'izay rehetra nataony tamiko. Ary tsy nisy disadisana fifanolanana mihitsy izany teo aminareo. Aiza moa dia hoe tsy nisy fifandirana kosa fa nahay ny fandefitra sy ny fanakalo hevitra ihany izay mianaka rehefa misy ny fifamalinana tsy indraindray. Tsara izany rehefa mahafantatra ny tokony ataonao ohatr'izany ianao frère Jona. Ary tsy nilaza zavatra hafa ankoatra ny fiangaviako ny alasa religiozy anao ve raha Marsely renao? Zavatra hafa? Ie. Aka tsy nilaza ankoatr'izay izy. Fa inona nefa moa tianao fantarina Père Narcisse? Lazaiko amin'ny frère Jona eto ary ve ny tena marina sa mbola tsy fotoana izao ka dia andro roviana indray nefa ohatsy amara telefona mantsy ny fitazomako an'izany. Matahotra nefa sao anenenako ny tsy ilazana an'izany amin'izaoko. Mopera ohatran'ny variana be nge ianao izany sa tsy renao fantaniako? Aka henoko tsara fa zao ry frère Jona. Eny Mopera? Fananinona tampoka teo ary ny zanako e. Sary iraka loatra amin'ny asa taony nefa tato ato ara ne izy tsy dia mivoaka firy toa entina tehatrano foana ny isam-panaovina azy any ampianarana any. Mety fizaka mihitsy ngamba ka. Dokotera koa moa ity mbola tsy mamela hiditra ao foana. Asainy miandry eto ivelany eto fotsiny efa ela ihany izay. Ino kosa fa mivoaka dia ny antso anaka. Ka nanahoana dokotera? Efa sy nanina ve ilay zanako? Efa tsy dia nanina izy ka. Izany hoe niratra kely tamin'ny sandriny sy ny lohaliny sisa no mampanaintaina azy ao. Ay, ka mba afaka mijery azy amin'izay ve za dokotera? Ie, afaka ka. Efa azonao resahana tsara izy. Ay, tsara kosa izany. Misaotra betsaka dokotera. Ka nanahoana izay ry Lalatiana? Nanahoana ilay nanindrona tamin'ny kibondry? Efa sy manina tsony ry neny ty amin'ny sandroko ity izao mbola marary kely ako. Aiza hoe jereko? Mety ilay pansement nataoko teo no mbola mety mangiry firy ngamba rehefa kelikely iny tsy manina tsony Fa inona marina moa izany dokotera ny tena aretina nahazo anazy? Sa aretim-bavony? Tsy maninona reny vavony tsisy marary izany ao fa zao mihitsy no mitranga rehefa voalohany ohatr'izao. So ihany aloha fa tsy voakasika ny zaza tao akibony taona dia mafimafy ihany ary ilay fianjerany teo. Zaza? Maninona tsara hoe dokotera? Ie, zaza
ny zazakely efa andray roa volana ao akibonao. Fa nga bevoka zany. Roa volana hoe dokotera? Fa tsy misy fantatrareo mianaka mihitsy zany fisino menaky ny ainao akibonao io. Tsy dokotera, tena tsy tao an-tsaina akory zao zany. Aka zany efa nambarako anareo mianaka izany. Roa volana latsaka kely zao ny kibonao io. Zany ve dokotera? Ara-paina re, itombo iray indray zany ny fianakavianako. Misaotra dokotera. Mitsikitsiky ery dokotera miarabanay sy niny. Hitako tena faly ery izy zany. Nefa raha mba fantany mantsy fa mila tsy avy iaina mihitsy aho zany. Tsy mino zavatra henony sofiko ny saiko. Bevoka hony aho. Bevoka ny trona ve? Andriamanitro, te ahoana zany? Tena marina raha ve zany? Dia ahoana ry lalatiana? Inona ny ataontsika? Ary na mafy tsy ho afa-baraka fandroany indray tsika izany. Tena mbola tsy haiko ry neny. Marary be ny lohako hatramin'ilay nahainoko ny tenin'ny dokotera tany amin'ny hopitaly teo. Izany raha saika hitako mihitsy ny lalana nombako. Fa ahono a? Ndry io ve tena mino tanteraka fa zanako Jonany ao akibondry? Ory neny a! Fa taiza teo amin'ny fiainako any nafantatra lehilahy akoatra azy. Iza ny olona hafa hitanao sy fantatrao fa efa niaraka tamiko ka? Eny, tsy mbola nahita aloha zaho e. Ka mazava ho azy zany fa antsona ioko. Menaky ny anay sy tsangam-batovy fitiavana ny fanoloranay. Lalatiana, zavatra efa lasa zany. Ranondraraka efa tsy azo raofina intsony zany anaka. Vahaolana andeha ho raisitsika hoe inona ny tokony atao. Vahaolana inona ry neny a? Teo atao ahoana koa? Ka ny fotoana tokony hiverenantsika ny amin'ny dokotera retsy a. Any esorina sany adovana tanteraka ny ao akibondry ao. Inona tsara? Zany e. Zany ve mba vahaolana hitany neny? Fa tindry ho afa-baraka amin'io indray zany tsika. Ho zakandry ny fosafosan'ny olona hoe teraka tsy manambady hono ny zanak'iramy ihany. Azafady ry neny a. Na ho esorinao tsy iraikitra amin'ny vatako tsony aza ny lohako tsy hanalany izazo izany mandrakizay a. Esory eo tsainao den'izao zany. Fandry ve adaly e. Dia animba tanteraka no avindry zany ndry. Nefa ny ndry dia tovavy sady tsara tarehy be mpitsiriritra ohatran'izao e. Rehefa izay ny tapako ry neny dia izay a. Tsy alako zany ny zanako. Tazomiko io ary zakako daholo izay vava manodidina rehetra any. Dia efa tapa-kevitra zany ry fa androdana tanteraka ny tantaram-piainandry. Afaka anao inona tsony moa za? Vitako ny zanako ry neny a. Ary matokeo ianao fa tsy ataoko fantatry ny rainy akory ny fisiany io. Tsy maintsy tafitako ny taranako. Eny ariko, zay zany. Tena mifonao ve Père Narcisse zao zavatra ataonao zao a? Tsy hoe tsy fahatokisana anao akory fa... Erjona, reo ambanimasinao reo daholo nge ny taratasy-pananako rehetra. Efa vitako familana ara-panjakana daholo amin'ny anaranao reo. Ary efa nataoko diky amin'ny tovy sy ny tehiriziko any amin'ny hotera. Ka fonao daholo ve reto fanananao rehetra reto e? Dia ahoana ozy ny fianakavianao ka? Efa fantatrao Frère Jona fa tsy manana taranaka. Reo fianakaviako reo koa efa tsy dia misy miraharaha tsony hatramin'ny derako sy nandraisako ny lalan'ny relijiosy. Tsy manana olona afaka ataoko andimy sy andovana ankoatranao tsony a Frère Jona. Tsy napoziko indray zany mon père. Zava-dehibe loatra amiko zao ataonao zao e. Tena feno loatra ny foko. Faly loatra mon père.
ka ekeny se ary ve frère Jona? Ekeko ka. Ekeko raha zay no asambatra anao mopera. Sady maneho ny fisaorana ho anao mopera. Na ny ray aman-dreniko ary ngamba mantsy mety tsy ahavita an'izao zavatra ataonao azy ao. Tsy misy fisaorana re frère Jona. Zay ry lalatiny efa adiny tanteraka tokoa ve zahay sa mbola mety mahatsiaro ihany izy indraindray ty zako fa tsy zany akory no nangatahako mahafitan'Andriamanitra hoe mba hanadinoako azy tanteraka ka inona indray no mahalasa ny saiko any aminy ka nefa efa ho herintaona mahery tokoa ngamba zay ntsinoana mino tanteraka fa efa nanambady zay ilay olona toka nanambabo ny foko ka tsy afaka ny andrara azy amin'izany koa nge zahay efa nizara roa mazava tsara ny lalanay aleo avelako an'izany ka ny andaminana ny ty lamesa amin'ny aladin'ny pasika ty aloha zao tokony hapetraka tsara eto aty re izy loha raisiko kely dia minany re sakafo io ndrira zao foana ito re raiso aloha izy sady riraka be nge zany lamosiko roniny ka tsy maintsy zany aky rehefa miteraka raha tsy zany tsisy fampinaretana amindry mihitsy mitazana io zazy io ka meo ary izy iny izy ndray mahafatifaty ery nge sansanako bebe zany dia tsy hanandray-barina tokoa zany ty zanako ty roneny sady tsy hafantatra an'izay rainy zany akory tsy mba hiantso tada ohatrin'ireny zanak'olona rehetra ireny ohatray mangina retsy fa tsy efa zay ve ny safidindry sosikevitra hafa mihitsy no momeko andry saingy noho ny amafisan-dohandry dia nangina tsy maintsy miatrika satria zay mifanapa-kevitra ny raisindry vitako koa io roneny ary tsy ataoko mahita an'izay ray niteraka azy zany mandrakizay zany koa fa tsy zanany zany tondra ny tato akiboko ka rehefa vonina sy manana hery ohatr'izany ry dia tsara zay no ilaina fa ao aloha izy soloana ka mety lena ngamba matoa tsy mety mipetraka ohatr'izao sady sahirana ty ny malahelo ihany koa marina fa efa foko tao ny Père Narcisse ka voatery tsy maintsy nandao ny tany saingy ontsa tanteraka ankehitriny nandao asin'ny fiangonana ray manontolo mopera fa maninona ary ny olona tsara fa nasiantra olona ohatr'ireny foana no alain'Andriamanitra ny mpamon'olona sy ny mpanao ratsy nefa velany iriary eny na izany aza tsy manome tsiny an'Andriamanitra izy ny mpandahatra ny zavatra rehetra ary mety zao matoana taony aleo za aloha hiakatra any an-tanàna any ka sady ezaka hiantso any dada ilaza aminy hoe hiakatra any Antananarivo ara-pitso mba hanitsaka an'izany Antananarivo zany ray mantsy ny tongotro sady tsy maintsy hijery an'izany tranona vela amin'ny Père Narcisse zany koa no ikarakara nyreto taratasy momba ny fiangonana rehetra reto ary aloha nainga amin'izay
sao tratrariva ny fiverenako. Ka tsy noentinao niakatra Antananarivo moa zany ny vatana mangatsiaka ny Père Narcisse? Efa misy toerana fa nasiana azy mihitsy ry dada ny Sainte Marie any. Ay, noho ny fitiavan'ny olona sy ny mahamamioditra azy teo an-tanàna mantsy dia nangatahan'ny fokon'olona sy ny fiangonana izy mba hajanona any. Zay ihany koa nefa faniriany talohan'ny nafatesany. Dia aleo ny tanterahana. Dia lasa tokoa moa zany le samaritana tsara fananan-dalo fiainantsika ko. Miloloha lanitra marina moa tsy maintsy lena. Mino anefa fa azo antoka ny fisokafan'ny varavaran'ny lanitra ho an'ny fanahiny. Marina tokoa zany ry dada. Ary matoky an'izany lazainao zany mihitsy. Fa hono ary Jona? Ohatray, Père Jona mantsy. Iza marina moa zany ny tokony atsoko an'si amin'izao zay mahazatra ny dada ihany ka. Dia ahoana ho azy zao reto fananana be dia be navelany sy nisorohatany tamin'se reto mba ho araka ve ny fikojakojana azy reto? Ka eo indrindra tsika ry dada. Eo indrindra ny tena mahavaka ny saiko. Tsy hitako izay atao. Reo fananana eto Antananarivo aloha tsy maintsy hosahanina. Ny any Sainte Marie koa nefa mbola tsy maintsy hosan-kelehana. Ny fiangonana etsy an-taniny. Fa inona daholo moa zany reo fananana eto Antananarivo zany ka? Misy tany ray izay ery Ambohimanarina ery araka izay voasoratra amin'ireo taratasy ireo. Dia misy trano ray lehibe zany koa eto amin'ny faritra Anosizato eto. Mbola tsy azoko an-tsaina hoe aiza. Ka ety amin'ny manodidina ety ihany nge zany raha azoko tsara Ka izay mihitsy. Ary ny anontany sy tady an'izany mihitsy ny tena niakarako. Ka maka aina kely ary aloha dia rehefa tolatolaka andro iny dia hojerentsika any amin'ny commune eny zany trano zany. Za ampirina an'ireto voandalana rehetra noentin'ny se reto aloha. Ary ho anisy ty satro-behivavy tsara be noentin'ny se ty. N'olona nampitondrainy ary iny Ay kosa. Saika adiniko marina. Aleo hipetraka eo fotsiny fa ateriko any amin'ny tompony iny rapitso Eny ary. Tena tapa-kevitra ny hitady asa ary niny ka? Marina tsy vitako tsony mijery an'ity zanako ty tsy ampy sakafo ohatr'izao. Mbola kely loatra kosa izy ry lalatiana. Io ve dia ilozandry isan'andro zao sahady? Ka tsy afaka ny hijanona amin'izao ary niny aiza ve dia ny pensionao isam-bolana ny mba vola miditra ato amintsika nefa ny ofatrano enjehany. Ny sakafontsika mianaka etsy an-daniny. Ny zaza mila tohanana tsara koa fa tsy maharaka ny nonoko. Ka ezaka ary niny Dia ahoana nefa izy rehefa tsy ondry amin'ny atoandro ka? Zany ve dia olany biberon aloha no omena azy. Izany hoe enao aloha zany mba mitaiza azy ato mandra-patongako amin'ny rifa. Eny izay fantatry ny rifa mety ary atao Ka jerijereo ary alao izy fa napatoriko ao ambony ao Ndry fa andeha ho aiza zany ty ndrika? Andeha ho ery amin'ilay namako akaiky ny stationnement ery ako. Efa niteny tamiko izy mantsy fa raha mazoto aho dia miverina eny aminy androany hariva. Ay, tsara kosa zaniko. Dia aza ela ary sao dia taitro ny zazakely ka tsy hitako izay atao. Vetivety re za. Ratsy misimbain'ilay tsy vaniny mantsy izao ny fiainan-janako ngamba mety tsy ohatr'izao no nahazo anay. Sady mety mba asa hafahafa kokoa ny hita amin'ny fa tsy izany nijereny an'izany. Zaho ty mila tsy ho araka tsony na ny sakafon'ilay zaza ary. Ary aloha jerena fa sao dia taitro ilay belo kely iny. Ary misy mandondona nge zany ho avy iza koa ary zany. Ary to Jona fa za tokoa tiriny iny
saika hitsidika anareo fa mandalo kely eto Antananarivo indray aloha. Manao ahoana nareo mianakato? Fa ngamora ngama fantatra olona mipetraka ato ianao. Sao de diso adresy ianao azafady. Ary zaza tsotsona an'izany neninenao zany fa tsy misy reninao eto. Eny fantatro fa tezitra amiko ianao. Ary tsy ety ianao fa mba saika hiresaka kely 2 minitra fotsiny amin'ny lalatiana raha mety. Zao no lazaiko anao a. Na andadilady sy tomany mandra-parivan'ny andro eo ambody vavahady eo ary ianao. Tsy resaka aminao zany akory ny zanako na ray segondra ary. Azonao zany? Tsy tazony lazy nge za misy zavatra saika omeko azy fotsiny de tsy mila ho ary tsy Andriamanitra akory ianao ka raha tsy misy anao ny fianan-janako de tsy hitoy. Mba miangavy re raha matora mialy fanazavana nge ny saika omeko azy. Tsy mila an'izay fanazavanao izy ampy azy mifampanantenana pokaty nataonao. Ary mandana mandeha ka? So ifanena amin'ny vadiny eo ianao ka tsy tiako. Fanga Dray fa mevitra ny zanako lanzara nga ianao sa? Tsy hoe zany akory ka. Tena zay fantatra le zavikeliko. Tsy nefa mbola tsy mety mandeha ihany fa mitahapikitra eto ihany. Ary misy zazakely mitomany nge zany raha matora mialy. Ka ahoanao inone? Ny lalanao zorona fa za manelingelina ny fianan-janako tsony. Mazava. Andray. Tena natosiko le raha matora mialy mihitsy hivoaka ny tokotaniny. Eny rariny ihany aloha izy raha ho tezitra. Nefa na izany aza efa nanazava tamin'ilay taratasy iny nge za talohan'ny nandehanako de inona mbola tsy azony amin'ireny ka. Fa ty lalatiana hoe efa nanambady. De iza nefa mivadiny. Ary marina mihitsy zany ny eritreritro amin'izay indray efa niteraka izy raha ny fahazoko azy. Eny zahay tokoa ngale hoe anjara ny fanambadiany ary samy manana ny tendrin'Andriamanitra ho azy ny tsirairay. Iza moa no nanapo hoe ho lasa religiozy ohatr'izao afa tsy ho vadiny lalatiana. Ka inona moa fa aleo mody zany ko. Aleoko tsy apetraka amin'ny raha matora mialy ty so anahirana amin'izany vadiny zany io. Andeha ihany moko misisika be ohatrin'ireny inondreny. Tsy saina. Ianao indray aloha dia aza mihevitra nahita ny salovatava ny lalatiana tsony. Raha azoko atao aza dia nifindra trano mihitsy izay. Soa ary fa tsy mifakatra teo ry zareoko. Asa angamba sy nanaova ny lalatiana ny. Nitsapako nefa. Ohatra mbola mieritreritra n'ity fatina jona ty ihany koa ilay zanako indraindray Tsikaritro mantsy. Mandinika an'ilay zanany eo izy de lasa saina be. Mino fa tsy maintsy hoe le zaza tsisy ray foana moa zany ny ao andohany. Raha mba fantatra le tsisy saina iny moa zany fa nataony mibabikitra ny zanako de mba ahoana. Rehefa vita n'izay nilany azy de nilaza izy fa andeha hiofana homopera. Raha ny fantatra an'izany koa aloha de tsy hisy mihitsy. Aleo fa tsy maintsy ataoko izay andresina lahatra ny lalatiana mba tsy hampafantatra azy indray ny zaza iny. Tsy ho lazaiko azy kory moa hoe tonga teo le jona andozy iny. Ahoana ry dadany tsy nahafantarantsika an'izany hatramin'izay firy taona nipetrahana tetỳ Anosibe tsika tsy nahalala fa amin'ny Père Narcisse ka io trano io. Ka zara ry se mba gagako. Zany hoe araky ny fanazavan'ilay ramatoa tao amin'ny commune teo de tsy azo io trano io taloha fa tranon'olona no nividiany. Izy koa moa tsy niresaka an'izany tamiko mihitsy. De aiza zany raha matora mialo no manatitra ny fatrano isam-bolana ka. Raha zany mantsy de tokony no Père Narcisse no anaterany azy.
ka mety hoe nisy olona nampendraketiny an'izany ohatrako. Izy eny koa ngerse be mystère be zay fony fahavelony. Ka ahoana zany ny ataontsika ary? Ilaza amindry zareo sa ohatray fa ahoana ry tsy ilazany izy a? Tadiaviny se ho lasan'ny olona ny fotsiny ny fananana. Efa misoratra tanteraka amin'ny anaran'ny senga izao io trano io ary seny tompony. Noho izany a seny tokony andray ny ofany. Sady mba tiako tsapany Ramatora mialy kortsona hoe kodiaran-tsareta ny fiainana. Tsy voatery izy foana no mahevava amiko eto fa zao fatany tsara hoe ny olona nataony tsy misy dikany kay mbola ilainy indray andro any. Fa ontoko ary dada. Enao marina zany de tsy ny fanerasera tamindry zareo tsony taorian'izale lasa tany Sainte Marie reny. Raha ny fitantaranao mantsy de hoe nifamaly nareo ary tsy niresaka tsony taty aoriana. Ka tsy azo tohina mihitsy ny ense tao aorianan'iniko. Ay. Za koa moa tsy te hiasa saina am'izay fiainany tany tsony. Izy raha teo koa nanapaka ny fihavanana fa tsy za. Ka na izany aza tsy mba nahare ve dada hoe nanambady lalatina na hoe efanteraka? Tsy naheno an'izany fa iza nefa nilaza an'izany ka de nanambady oviana koa. Ka zay ny antony nantaniako any dadako. Tsy misy an'izany se sady ahoany se inona koa zany nefa nanisy azy. Efa lalana hafa mihitsy zao nitondran'Andriamanitra ny se. Aleo izy hoany ny tokony eritreretina zao de ny fotoana andehanana any amin'ny zareo ilazantsika fa atsika ny trano ary amintsika izy ireo mandoha ny ofa ny manomboka zao. Ka zany ve ho tratrandroany tsony lory dada? Aleo Rapitso, mety angamba de ndao tonga de amonjy eny Ambohimanarina. Marina zany reseko. Sady ny fotoana aingany se amonjy any Sainte Marie ty efa manakaiky sadiko. Tsy maintsy vitaina farak'izay aingany ihany koa zany ny taratasy momba an'iny. Ka andao ary sao de tsy hatratra birao iny retsika. Mba vaovao mafaly kosa zaniko. Tonga de manomboka miasa hony Rapitso. Misy ohatr'izany aiza indray sady mba azo iafiana ihany koa nge le karaha mantenenitra zareo eny rehefa misy kely na dia ataoko sakafo le zanako fotsiny aza de efa zay za afaka miafeny ihany ary aleo za hividy ronono etsepitetsy. Masoko ve mandro rosa tena izy ka tronaty miaraka amindra Marcel ty. Te inona reno ataoko andeha pita sa nefa ohatrany efa hitany zareo za teo tena tsy afa miala tsony tsy maintsy hifanena amin'ireto zany. Finona koa ary ty mahazo anahy to mitobotoboka be zany ho foko sady ila tsy avy iaina mihitsy zany. Reto ary fa manantona ary zareo tsona amin'izany mitsikitsiky ery. Izay hitonany andrangahatrehana. Manahoana lalatina? Manahoana Jona? Manahoana nareo mianaka? Azafady ry kiarakely olom-ba ositra io manatrika anao io ary Père Jona ny fiantso azy. Ay, azafady re tompoko. Miala tsiny indrindra Père Jona. Ary azafady nareo andehanako. Zay inge tsy tazona anao saika nafatra anao fotsiny zay hoe ilazao ny reninao fa ho avy any zay mianaka Rapitso aka ny hofatranonareo mandritra nyty volany ty. Maninona? Hofatranao ahoana? Zay fotsiny mihina fa efa mivonona ny amin'izany nareo Ary sady tsy miteny tsy mivolany le Jona fa ny masony fotsiny midiridiry mandinika anahy.
Sako ary izany tsy hitako izay asiako ny tenako. Zay fa andao perjona. Ndao ry dada fa ho tratraka eo ihany ianao. Mbola iresaka vetivety amin'ny Lalatina? Tsy afaka miresaka aminao aka. Velominareo? Lalatina, mba andraso moa vetivety. Azafady mopera, tsy manako lazaina aminao tsony Aza manao an'izany moa Lalatina. Tena mila miresaka aminao nge zahay. Andao ry sy andeha. Tsy azo kosa etika. Lalatina, tonga any ara-pitso aleo mba tratranay ao ianao. Fininary ty ataontsonay. Tazominy sady fino mafy be ny tanako. Tsy iray raha tsy mitodika aty aminay daholo ny olona. Tena menatra marina. Tena tsy mety ho afaka totsaiko Lalatina. Fa inona ary ny aton'izany dia ho sanatriva ka mbola mitepy fitiavana azy dia atao poko nefa ohatrany tsy izany ka ohatrany zavatra hafa mihitsy. Tsapako misy hery manitona te ahita sy iresaka amin'izany nefa tsy noho izy fa antony hafa. Dia inona ary izany ka? Mba ataovy moramora ihany ry dada na izany ary. Zany ve dia tsy isy ahenona dia inona ary? Ka tsy misy mamaly angery se. Sady jereny se nge. Potika sy efa simba be daholo ny tambosi ny fefy manodidina. Tsy mba karakaraindry zareo mihitsy ngambotony ka. Anjaran'ny tompotrano kosa nge manamboatra ny trano ry dada ary zareo mandofa trano fotsiny. Ka na zany azy Fa inona ary izao mandondona mafy be zao Salan'ny olona marenina mihitsy raha ngany atao trano atao aminareo. Fa inona indray mbola itonadonana antony olona tsy fakatarana ka sy mpamitako tony aty moramora ihany ianao raha matora mialy So anao gisa lahomaketsaka izy mangalatra indray no avava. Fa nangalatra tany atokantranonareo nga hozy zay ka. Zilozanareo mifamaly fotsiny eo Zay antondiry dada resahana dia aleotsika mandeha. Fa mbola natra gabary aty amiko indray nga hony. Sa tsy ampy le meko anao indry Jona? Zao fotsiny raha matora mialy Inona rehefa tsy ampandroso anay ianao tsy maninona. Fa tonga eto zay ampafantatra anao hoe zahay ny tompon'ity trano ipetrahanareo sofainareo ty. Inona? Ka manomboka zao dia any aminay nareo no manatitra ny ofana isam-bolana. Efa tsy hitantsony nga zay henona sy anadalana ny zanako dia ny trano nenanay indray ny tsy ahaiza miaina Tsy misy idirana izany re raha matora mialy Fa inona koa ny ianao mitondra n'ity taratasy ity zay anaporofona n'izay voalazany dada teo ary ilazana ihany koa fa tsy mpisandoka akory zay fa tena tompony. Ay ka inona moa zany fa efa lasanareo ambongadiny ity trano tika. Raha mbola te hipetraka zany zay dia tsy maintsy makany aminareo mandony ofany. Anaikany moa ka be fa malina. Fa fanampin'izay dia n'izao dia tokony hanangona tsara nareo fa amin'ny volana ambony dia ho ampiakarinay 3 hetsy ny ofan'izy ity. Raha jerena amin'ny habean'ny trano mantsy kely loatra zany raha hetsy zany. Maninona tsara Zany sao dia mba efa mivadika doy ianao raha ngaty koratsy vola tsy tiana ny anay ka atoraka alika. Aiza kosa ry dada na dia inona ary ve dia ampiakarina avy teleny ohatr' izany Zamba gaga si fa tsy hitany se ve reo fanamboarana be dia be mbola ho atao reo aiza daholo ny vola anaovana an'izany. Jereo arako nanareo ara tsy mifanaraka amin'izany kory. Zahay indray aloha dia tsy mahavita an'izany rehefa tsy andray masatra hatramin'izay nareo dia aleo mijanona. Ka rehefa tsy andona nareo dia miala zany
tsy fandraisana 4 akory ny trano ka iompiana zao olona rehetra zao. Leo fa mbola dinihana re zany raha matora mialy hevitra efa tapaka zany e. Je tianareo na nareo miala na andohan'izay. Andao andery dada. Allô Jona? Allô, manao ahoana dada? Salama tsara ianao ao? Salama tsara ka. Ary efa tonga ny Sainte Marie ngase zany? Efa omaly fa mbola miandro fiara hitondra any ambanivohitrako. Simba le fiara ato dia vao nanafatra piesa any Antananarivo ondry zareo. Fa nga tsy misy fiara koatra zany ry Jona. Efa lasa nidina daholo ny fiara e. Fa avaratra koa zao dia ratsy be ny lalanako. Fa hono a? Nanahoana ihany ny fifanarahanareo sy ny Ramatoa mialy tao? Nga tsy mandreraka e. Tsy nahita marimaritra iraisany zay dia lasa ry zareo. Fa ahoana ry dada? Ka tsy voalohany hono ny hofatrano e. Dia aleo nareo miala rehefa zano ako. Ka mety tsy takany kosa ngery dady, sady avy telo eny be zao ve? Rehefa tsy mahatakatra an'izany ry se izy dia miala. Ny mpanofatrano ary zao ohatrany vitsika. So dia mba tsy rariny kosa zany e. Manararoatra loatra tsika raha izany. Lanja miakatra amin'ny fiainana ry se a. Ny tokony nalohan'ny zareo hatramin'izay rehefa faty antokako. Ka na izany azy e. Dia mifindraiza ondry zareo ry dada? Ohatra e. Aiza ary no ahitako an'izay tanina lehany ihany e. Sady tsy misy raharahiako an'izany e. Fiainan'ny zareo any zany. Tsy mety zany ataony dady zany ka. Fanaovana tsinotsinin'olona zany. Ary tsy zany mihitsy angeny no nametrahan'ny Père Narcisse ny fananana rehetra taminay mianaka e. Mbola nanafatra ary izy hoe aleo nasoavana olona izay ao an-tanana. Tena tsy mandry amin'izany ny saiko ka. Aleo apetraka tsara ny raharaha rehetra eto dia hiverina hiakatra any Antananarivo ara-pitso. Loloky ato no misitrika. Rehefa mahita afaka kono ity tsika dia mifindra indray sa ahoana izy ndre? Eny e. Tsy maninona fa rehefa mahazo vola kely amin'io asako io dia mitady tsika. Sady tsika sy nongeriny eny afaka miafy ihany e. Na dia eny tsisin-dalana ary natory fa nitiza azy ity no mampalahelo. Atao fotsiny izay azahoandry sakafo sy izay ilainy rehetrarehetra e. Za ezaka hitady ny hofatrano sy sakafontsika mianaka. Moko mba mitaiza azy mandra-pahatonga ndry avy miasa e. Fa mba tena ratsy lolo raha Marcel ry neny a. Koa anazy ny tranoko. Afaka anao inona eo moa ndry? Boribory ny tany ry neny a. Mbola hitsim-batika io indray androany dia ho tsapany kely zany. Marina mihitsy zany. Ngery neny fa misy inona ry lalatiana? Ino ny tia matataitra be anao avy any? Sady ngatsy ny asa ny taonao dia mikatina hono ny orinasanay. Tsy nisy nalala hoe inona ny antony fa efa peta-drindrina eo ivelany eo no hita mpiasa rehetra. Marina ve? Dia ahoana izany ry lalatiana? Dia zaiko. Tsy nisy afaka nanontany fa nozaraindry zareo fotsiny kotinandro mpiasa dia izay. Ravatra eo. Kinona tsony moa zany? Zara ry zareo mba namiainy karamanareo? Dia inona indray zany izao ny ataondrika? Mbola hito ry neny a. Hitady izay mety amiko indray angamba.
Aty aloha misy laoka kely dia aleo tonga dia andrahoana. Ary nakaiza ny zanako? Ao izy ka, ny matory ao anefitrano ao. Aleo aloha hijery azy kely any ary dia manampy neny io avy eo e. Tsy misy mahafantatra mihitsy izany hoe nakaiza ary zareo le olona tetsy aloha tetsy laza fa mety ny sotreno ny fondrany dia sotreza nefa tanàna midadasika be io ary maninona raha manontany any tsy mpivarotra itsaka sady eto izao no mety fividianany zareo zavatra tena mety izay. Fa mbola daisery Jona, za tato efa tsy mahatombona mihitsy. Ka mbola nisy zavatra nijereko rery dada. Dia tokony tsy nijanona ela be teny sena izany azy. Efa mivalo alina nge zao ry Jona e. Aiko re zany manana ora nge za aty. Tsy ohatra ny any Sainte Marie nge ry se aty e. Za raha tsy nisy nanendaka sy namony tany ary se aty. Za nge ry dada tsy nanao ratsy tsy matahotra an'izany a. Pretra marina moiseko. Fa na zany aza tokony tandrina ihany a. Efa ratsy tanteraka nge ny fandriam-pahalemana amin'izao e. Fahono a. Inona zany ny zavatra nijereny sesy nahavariana ny tany zany e. Tsy dia misy dikany re zany e. Sady tsy dia ilainao loatra koa ny hafantatra azy. Tsy misy dikany ko mampivalo arika be ny seto izao. Amin'izay tsy nahatsiaro ora fodiana mihitsy. Tsy misy an'izany e. Somary mbavizana kely fotsiny aty izay. Zanako nge sery Jona e. Voajereko fotsiny ireo masony sery eo dia fantatra fa misy zavatra manahirana ny sainse aho. Ary misisika mafy ny hafantatra an'izay nalehako mihitsy nge dady zany. Moko. Nefa tsy hitako hoe inona ny tombony amin'ny hafantarany dadany zany. Ka te hanampy an'se aho e. Misy inona ry Jona? Lazao ingana, manan'olana angase? Tsy misy olana ry dada. Aleo za tory fa marary be ny lohako ka. Tafandriamanitra dada. Ohatry, ka tsy sakafo akory ve? Oko zao efa voky ahy. Dia sanatria ve ka mbola raha mialy telo mianaka ihany nampitombo sy mahavaky saina ny zanako iny? Dia inona nefa ny mbola irara iny an'izany? Efa piretra ny Jona e. Dia mbola resam-pitiavana ihany ve? Ohatra ny lasany amin'ny lalatiana foana ny saiko. Fa maninona ary? Tsy mety mionona ny saiko fa misy manosika azany foana hoe tadiavo izy. Nandritra izay tapabolana ny verenako teto Antananarivo izay nefa tena mbola tsy nahita mangirana mihitsy amin'izay toerana mety hisy andry zareo. Ary maninona moa raha hiverenako an-taniana ihany ilay raha matony laza fa hoe nisy olona vao nifindra tao akaikin'iny. Sao dia mbary zareo ihany zany. Tena aleo fa izay ny ataoko e. Ary rapitso dia rapitso ihany dia andalo any. Ndre tia zavikeliko mampalahelo aty izy. Dia aty amin'ny rahavavy tokoa moa izany sisa izay mianaka no mipetraka. Tsy nety nahita asa mihitsy lalatiana mandraka tiany androany. Voatery tsy maintsy nitady vahaolana izay satria tsy vita intsony na dia niofan'ilay trano kely teny isotra aza. Mba manahoana ary izay ihany lalatiana e.
Isan-kerinandro sisa fomba miserina mitsidika anay mianaka aty. Na an'izany ny raha moa dia efa mila tsy ahafantatra azy tsony. Fa inona loatra ireny nampivadika amin'ny fiainanay ohatr'izao e? Soa aloha fa mba nisy azony lafiana aty amin'ny zokiko aty e. Izy sisa mba mamelona anay mianaka. Aleo aloha andeha hijery an'ilay lasopy kely nataoko an'ity zazy ity ka. Efa anoana angamba izy izay. Fa ty zany trano zany. Aty zao nitako misy vavahady vietiko. Fa nefa dia ato ve no mipetraka ry zareo e? Ohatrany tsy mampino anahy. Zao ve ny trano honenandry zareo? Aleo ranga tonga dia hiditra dia hita eo. Ody eo. Ay izay olona eo. Ary toa tsy misy olona ve ato zany e? Misokatra fotsiny tsy varavarana ito zany nefa tsy misy mamaly. Ody eo. Aleo ranga tonga dia sokafako ty. Andraso hoe ary misy olona matoriny tsy ambony fandriana itsy. Fa tsy lalatiana ve ty e? Ie, tena lalatiana ty. Ary Andriamanitro toa mamy be tsy mahazaka teny izy zany. Lalatiana. Fa izany manelingely zany e. Mba efa zakota baina. Sao dia mahazo ny tsy hampozony eo. Lalatiana, fa iny ty ataonao e. Ary aiza raha matora mialy? Zao aza dalaina. Lasa mivokany. Fa naninona re ty ry lanitro? Inona loatra ny nahazo azy? Lalatiana, fa ahoana nahatonga ny fiainana ho lasa ohatr'izao e? Fa inona ny tiranao amin'ny fiainako e? Sady ianao ara olona tsy fantatra akory. Tena tsy fantany marina ve za sa noho ny amamono dia tsy tadidiny? Aleo ranga antaniana ihany dia hita izay marina. Malahelo anao loatra ary Lalatiana. Mety tsy fantatrao aho zao fa ho fantatrao miandalana iny ihany Zao rehefa toraraka amiko ianao dia tonga dia afaka hidianao ny trano. Rehefa vita izay atao dia apetraho ambony latabatra fotsiny volako dia lasa ianao. Ary aingana fa inona ny andrasany e? Mety mbola misy client fa konga eo avy eo e. Lalatiana, lasa mandeha ihany rehefa tsy manam-bola fa aza mandany fotoanako eo fotsiny ka. Sady efa te hatory be aho zany. Sady te handoha be. Tsy avelako amin'ny mofo ohatr'izao ianao ry Lalatiana. Dia asa fivarotantena ve zany sisa ny amelomanao ny fianakavianao? Indrisy, dia tena fahadisoko marina ve zao sa aleo karakaraiko loha izy ka. Rehefa misava ny amamono dia ho hitako eo izay tena marina. Maraina ny andro kay. Tena mamy be kosa ho maly iny dia tena tsaroko tsony ny sakafo na tsy. Betsaka konga ilay client dia tena reraka e. Sady izy rehetra mampirevy daholo. Zarako koa arako. Sady azoko ny vola no mamy tapina. Ary aleo sangana eto amin'izay dia hiomana ka. Dia hanatra vola kely any amin'izy mianakany aloha. Ndry. Ary toa misy vola reto ambony latabatra reto. Dia misy sakafo vonona sy misarona tsara koa. Fa iza ny andraso e? Tena tsy mety tsara koa izay zavatra nitranga teto omaly ka. Sa ve izaho ihany no tena tsy nanao andreo Ary misy taratasy ity.
Andriamanitro, tonga teto ve zany Tsona? Lozako, afa-baraka. Ianao ve mivadika adongo pera? Efa nieritreretinao tsara ve zao fanapaha-kevitra resinao zao? Voalazanao ry dada, ary tsy misy anenenako. Jona, fa maninona nomena olona ohatr'izao daholo ny fananana? Marina mafy tsy manetry voninahitra sy mahatezitra ny Perinarcisy zao zavatra ataonao zao a? Diso ianao ry dada, mitsiky sy faly ary izy zao mahita an'izao any ambony anyko. Ary aleo andefa mbola maika hijery ny zanako. Zanaka ao ahoana e? Tena efa lasa adaly ianao ry Jona, inona no mendra matora miala ianao tany? Zanakay sy Lalatina ry dada, zafy kelinao. Ary tsy avelako amin'izao fa tsy maintsy amin'ny takony adidiko maray aho. Fa nga... Eny ry dada, ary fantatro daholo ny marina tao aorian'ny fanadihadiana nataoko tamin'ny Lalatina sy ny manodidina rehetra. Zay fa lasa. Jona, de omenao anjakazakany Ramatora miala zany reo arena rehetra reo? Omeko ho an'ny zanako reo ry dada. Tsy aza manao an'izany ianao e. Dada fa nanino ianao? Maty a dada, marary be oay, tena torany dada. Dada, fa nanina tapoka teo re ianao e. Dada. Dia mamangy amin'ny fahoriana Père Jona, atao ahoana rehefa izay angamba ny lahatra e? Tsy natao andahatra tsika fa nalahatra. Misaotra indrindra Ramatora miala. Sady miala tsindry mopira fa tsy naposina ny zavantranga. Tsisy tsinika. Nareo aza nisorana tsy nisorona fa nanaiky ny fiatsoko taty an-tranoko. Eka, inona moa zany fa angatadalina angamba izay telo mianaka kely? Eno sady mbola tondra ny zazakely any amin'ny dokotera koa izay io fa manao tsy salama kely izy ity mantsy. Andraso aloha e, te hilaza aminareo mianaka hoe hifonako izay rehetra tsy nety nataoko e. Marina fa nisafidy ny lalana ho religieux ihany nefa reny efa nazavaiko anareo reny ny antony. Tsy nahafantatra ihany koa hoe ny toe-jazy Lalatina tamin'ireny. Inoko fa melanareo ary tsy hitana lahelo amiko amin'izany. Tsy mitana elaelo aminao zahay na dia kely aza ka. Indrindra moa fa zanakao io ary tsy ho veriny tsy ho zanakao. Ary manaraka izany aza mananareo fa na dia efa mopera azy dia tsy hijanona nijery ny zanako e. Anatanteraka ny adidiko sy anao an'izay atafita azy. Izany ihany koa mantsy ny afatra nomen'ny Père Narcisy aho tamin'izany. Reto ny taratasy rehetra momba ny fananako. Fa ataona inona moa zany reto? Omeko anareo daholo reny, ary indrindra ho an'ny zanako. Anareo no anolokolo azy, dia nareo koa ny taiza sy anabe azy. Matoky afa ho tafitantsika ny zanantsika ry Lalatina. Sao dia tsy mety re zao fa... Efa nandray ny lalako aho e. Efa any Sainte Marie ny fiainako manomboko izao. Efa any ny tranoko sy ny toerako mandrakizay. Aza manana hafa io zazy io jerena. Tsy tsahatry ny anakaiky anareo aho e, indrindra fa ny zanako. Ny zanako mopera. Natolotra ny Radio Plus ho anao teo. Zanaky mopera. Tantara mitohy nosoratan'ny Ajara Andriamanana. Ramsey Tadanta, tolotra Randriana Arsan,
Iajarandry miaraka amin'ny sarobity stila prisikarakotoanymana ary iandra manatsono na miaina ny tantara. nandray feo natao mikirakira sy nanatotosy iajara